Orange eo anilanao. Manolotra ho anao ny tantara eto amin'ny Record FM. Record FM manolotra anao mandritra ity herinandro ity. Anisany OTA, toko faharoa, takelaka voadingana na nitsoraka teo alohan'ny baraingo. Nosoratany RCS. Siaro ilaina zoto ny volatiana rajoelisoa ny rena olo ravaka no anome aina ny tantara. Nandray feo sy hinana totosa miaro fi. Andro Voalohany. Tantara nonjapeo, tantara forona sorona tsary, na ny aina na ny mihetsy. Tantara andapiazo, tsy ireo karazan tantara ireo ihany, fa raha mbola tantara ihany koa ka misy mpandray anjara. Eny fa na dia ny tantara mpiaina amin'ny zanak'olombelona fotsiny aza no atsina resaka, dia tsy maintsy misy fiandohany, ivony, fiafarany. Edena no anarako, efa niala tany amin'ny akany efa fantatrao izany, ary mbola anaty fiara miazo ny tendro avaratry Madagasikara mihitsy aza miresaka aminao izao. Atsisy viana aminao tsony angamba ny tontolo feno fahalotona ny ainako tao amin'ny akany, raha tsy ilaza fa tsy nijangajanga mamy hoe hatry masera Clarence sy ny afera maloto tsy nisy mpahita mahakasika ny tobokely ny teny takila voadingany tantaram-pianako efa fantatrao no tantaraiko anao indray. Mino fa hahalinanao ny andreza loharano avinero. Mino koa fa manidikitika anao ny antony tsy nisarako mihitsy tamin'ilay saribakoly kely ndrovotro vitony tsy mihetra. Afatory ary nitadetra hiara hanainga hamakivaky ny taona maro tany alohatsika. Hojerentsika manokana nitsoraka teo alohan'ny baraingo. Laza tanatin'ilay taratasy navelako aniriny iny fa tsy fantatro hoe IZA ary nahoana ny toy izao. Sainy tsy izay ny tena izy. Nodiko ny tapo ny marina rehetra nampalalana. Fa vonona venao fa tsy maintsy mandeha ve nefitsika otry fa fanontaniana inona koa za mifanontaniana izany. Resaka efa vita nge zany raha matoty za dia nao dia raivana baviko zay ny voatondro ny kaky ka tsy ho vitako mihitsy raha fatro ny vizaviza miaraka amin'ity kibobeako ity mandra-pahatonga ny arivo tena mariny hitanao ihany. Aza manany amin'izany re enao efa navelany kaky hoentsika ny sarety sy omby ary efa navelany any ivelan'ny tanàna tamin'io arivo io. Efa nataonay tsara afina fa izay indray angaka tsy faka ary efa vonona vera avao. Mbola eo mpanomanana mivatsy hoentsika mihitsy isikaka mety efa vita angambizay ay mba tsy vetivety ary jery azy mianaka dia tsy hanao velogno mandray amandreny kokory ve tsika raha fatro tsy mitombony izany zana miary fa nahoana ka ny aitika no mety anefa raha hoanitsika. Tadio fa efa mitondra ny menaky ny akeo akibonao koa ianao ary hainao tsara fa ho karamainy zoky olona eto tanàna vary akotro sy ombo sy ny sisa izay olona manatitra sy ny fianakaviako eo anoloany. Tsy adalanikaiky nge nanapa-kevitra ampilefatsika zay aloha fa ilozako vetivety ianao. Malaky ary nareo tsy ho tramarainy eto dia raha mba azo atao reseo lahatra ihany kaky so mba hiova hevitra ka afaka hanaraka atsika tsy ho avela rereto ao rehefa ezaka na dia efa fantatro sady aza ny valy teny ho azoko. Fantatro loatra fa tsy mahafoy ity lovana velany razany ity izy.
vady angara zoko izany raha zany tena efa reniko tanteraka somary mandrotsorotsy ny feoleko daratsarety moa izy koa le azo nitazo mahery iny eny manao vao mafana tsara fotsiny nareo amin'ny rahavavy raha kofo tsara mibotofoty fa somary mamanala ny andro izy ndry dia tsy maintsy ny efara tamin'izao tokoa moa izany ny fiainantsika raha fatra hoe hiverina hiainga amin'ny fototra ny aingantsika indray sika le efa mbanamiratra teo iny ka atao ahoana raha zanany izao nietraketraka ny fiarahamonina tsy mahazaka ny fahasamihafanao izy dia miketrika ny andringananao tsotro izao loza milaza langa sy abobo nefa dia izy ihany mikotrika ny olana ka nahatonga azy ho fohy ny afina tsangany nandory azy na dia nanafaingana ny namay azy fotsiny azy nataon'ireo razam-beko dia mety anahoana moa izany mitoy amin'ny fiainantsika raha fandro mba misy fatantsika indray ve any indreny vohatra angy dia mba hanao ahoana koa ny fianakaviana rehetra ty sanatria ve dia ondry zaza tokibotra izay ho ateraka iray vizokonao tokoa sisa no any afaka mero maso ny fianakavianareo mbola baraingo daholo izany re raha vady mbola baraingo tanteraka Etena mahazo mipetraka eto ambonivohitra maitso akaiky ny rehetra ve za ataoko angamba fa tsy ampitotondrana vetivety ny tahan-drivotra efa nifoako teto ny fosindria misaotra tsy antoerana hipetrahantsika saingo ny fantatro dia izay tonga voalohany toko tandrazany noho izany anjarako mametraka amin'ny fitsipika tiako apetraka voalohany indrindra atao ny fankafizako ny voary manodidina atao voatra ny tsy misy ny vavandriana tsy mila mahena na dia litera ray monja azy faharoa atao ny elanelana misy eo amintsika fahatelo mbola atao hatrany ny elanelana misy eo amintsika mazava be angamba izay afaka tsaiko ny fitsipika faharoa sy fahatelo saingy ny voalohany inona no ilaindry fisokafa ny vavandria tsy mila resa-jaza nefa indrisy za saingy izao tonga angataka finamanana fa tonga plasy fito taona ndry efa tokony ho amasinina ho amasinina fa izy ndry tsy mila mpafantarina ankizy izany fa fantatry-ndry ho azy tanterao ny teniko resora fatry fa mety ho takany ny tiako aviana indriny voatondra noho ny asan'ny fianakavianareo asa minina anafainy tsy maty manota sy ny taranaka navelany anasitrana amin'ireo izay mila fanasitranana ampitony amin'ireo izay mila fitoniana mahafantatra ny atao hoe fandraikindraikina ve ndry avitana zavatra marobe sy takatry ny sainy izany izay fa lasa andraso alo andraso dia tena maika andeha hianatra mifoaza tao amin'izay tamy fampahina koa seny no fiafahafa be teo reny karome fa hoany mparatsy kosa ny anaran'izany ka fantarehany aloha dia mbola misy itovizana be amin'ilay sariny nitoray fo ohatrany hoe izy nadika ho zaza izany oka fa izay fantatrao ve iza ny yaourta brase tsara indrindra eto Madagasikara la yaourta malefaka tsara ery la yaourta manan-karena protéine sy calcium sady tsy misy additif la yaourta fouettée tena fitoko aza mitady tsoa ny yaourta brase izy no yaourta brase tsara indrindra malefaka ery sady feno protéine sy calcium mbola eo foana ve faingana ary anandrana iray amin'ireo parfum ananany yaourta brase izy tsy ho diso fanantenany ianao yaourta brase izy lay brase tsara indrindra amin'ny vidiny 600 ariary monja izy le meilleur des brasés
Indrive zany. Ie, tratry ny krismasy. Ary indrive manahoana ny fankalazana ny fety miaraka amin'ny Orange. Mazava ho azy fa maro ireo tolotra Orange izay ifampizarantsika faliana. SMS miaraka amin'ny BSMS Flex, internet ho an'ny rehetra satria lasa tsy misy engagement no e-fiber. Ray volana maimaimpona ho an'ny tolotra smart. Tena ambidy amin'ireo telefona sy smartphone. Mbola misy kado koa rehefa manjiy. Tonga vaingana any amin'ny botika Orange. Atokony ilay Facebook. Sambateri no LG miaraka amin'ny Orange. Orange, eo anilanao. Fa inona ho any ka roandreo ambony talatalana fitoeram-boky eo e? Enjeram-bony io sezongy endry e. Zany ve ty mbola antaniny e? Inona ny tokony ho karoaka eto amin'ny fanaka fitoeram-boky raha tsy boky? Sa no visy filany sanatria? Ka lazao ary ny lohatenin'ny boky tindrio vakiana fa alaiko e. Tena mitongilangilana loatra ry izay karandrika. Matahotra so ho lavo eo ndry. Efa hitako ny tadiaviko ka. Boky fitoeran-tsara. Ie, misy olona tiako anontaniana neny ato anatin'ity ato. Olona iza lehibena? Esery neny e. Tsy haiko mihitsy hoe isany avoko ty. Tsoneny mihitsy aloha ka. Fa tsy efa fantatry ny daholo ve ny olona ao anatin'ny boky fitehirizan-tsara iny? Efa fantatro daholo mihitsy ka. Saingy tsy olona ato ny tiako anontaniana fa olona mitovy an'ilay olona ato. Ty sary ity le izy. Le anabavy ny dada, neny toraivo. Ie. Tsaroko fa efa nisy fotoana reo ny tantarany momba an'ilay olona mitovy aminy. Eo e. Ty, nalaiko mihitsy ny boky tsara iny ampiferina fitadiany momba neny be Karomeva moa. Manana ny tantara manokana ve izy? Tsy haiko na efa nisy tantara ny tantarainareo sy dada momba azy a. Tsy tena ampidiriko tao andohako loatra mantsy raha nisy fa izay vao mahaliana. Fa inona moa no antony mahatonga Andriamanitra tampotampoka momba ny endray Karomeva ry tena? Inona ny antony? Tsy maintsy lazaina nga. Manandanja loatra izany fanontaniako izany rehetra e. Raha tindry ho fantatra dia noho izany olona izany sy ny tantara fandimbiasany tamin'ny razam-betsika no antony ny findratsika teny vohitra fa tsy dia fanambadiana ny rarana loatra. Nefa izay fa hanapaka ny ozona samy tsodrano ny fitsoahana taty. Kinanjo sao manomboka foazindrizao indray ny tantara. Fa isa nefa izy e. Inona ny antony samy fitsoahana ny tany nalatsahany tavononareo sy dady izany fa tsy azoko. Vono a? Ny vahiny tao anatin'ny nofindry ve io olona ny tanindry io? Dia inona ny lazainy tamindry? Dia ahoana ianao amin'izany resaka edena ny tantaraiko anao izany raha fantro? Miorovo. Izay angambany malaza azy. Mova adinonao ny tantara zana miary. Nahoana misy moa e. Anisan'ireo antony lehibe nandrarany ray aman-dreniko ny fiarahako taminao reny. Fianakaviana voaozona ho ny fianakavianao. Raha tsaroko tsara aza ny antony lehibe nialantsika tany ambanivohitra dia noho ny fielezantsao teo an-tanàna fa ho tapahan-doha avokoa ny fianakavianareo ray amanontolo. Tsy vatera-patsahirinao angy izany tantara mahatsiraviny izany. Ka nanontany ahy ianao dia nifaliako hoe fahatsoko ve izany? Dia zasy ray tokoa ve izany ny akangasisana namborana tamin'ny fianakavianay? Efa nampiahy ratsy ihany ty toetra ny edena somary hafahafa sy tia mitokatokany ity. Dia ty fahaizany diso tapitra ohatra loatra ity koa. Saingy mbola nanam-pinoana ihany fa efa mifarana tany ambanivohitra ireny rehetra ireny. Efa navalony taona maro mifanesy. Tena neveriko fa noho iny fahalasana ny arena noho ny aretiny iny koa no namboly toetra vaovao tao amin'ny edena. Aika mety ho zavatra hafa mihitsy. Ny fananany hery miafina.
Araka ny hevitra za dia mety hanana tromba hafahafa ohatran'ny ray karimeva koa izy, ohatran'ireny be. Mba sanatsy avy any Ramatotia. Asako. Taiza tontonoana atao tranotsomo koa moa ny anaran'izany olona izany sy ny lasantsika fa mahatsiravina ka. Azonao saina ve mifaty olona mikararana mety nisy tany an-tanàna tamin'io andro iny? Tena mampivarahontsana. Izay aloha Soava mandry ianao ka. Tsy tia andiny kely momba an'izany a. Manahoana ianao? Salama tsara fa ianao manahoana? Haiko fa ohatrany torovana be izany fotsiny vatako iray manontolo. Efa namana rano androko ve ianao? Ie, efa amin'ny efitrano fidiovanao. Tsy haiko na andro aloha ianao na tonga dia inana. Za andeha hamovetivety any Edena sady hijery raha mba nahazo totozy ihany ilay dito mbola avy napetraka mianaka tao amin'ny efitranony tao. Fa misy totozy nga moa atao trano ato? Tsy haiko fa rimbarimbana daholo ny kahie sy ny bokiny ao. Dia nilaza koa izy fa misy feo totozy sy mampatory azo ny aoko. Ka ndana aloha fa andeha andro ahy dia tonga dia misakafoanina nareo mianaka? Eny ary. Edena! Edena o! Mandrosoa fa tsy mety io. Manahoana ry? Salama. Miveriko fa mbola eo mpandriana azy ndriko. Ka efa mipetraka somatsara manoloana ny latabatra fianaran-dry lesona. Ona retsy, nahazo totozy ihany ve tsika? Ie, anakirongeza be. Ay kosa! Odry, ary nakaiza ny tsisy ninina ny diteto. Sana laindry? Ie, reto amiko reto mihitsy. Ilaineny anga? Tsy ilaiko ka. Fa ataondry inona ki totozy? Andrekako eo. Fa ino ty nataondry? Taony dididina tamin'ny areza ny kibony. Afaka narina tany an-dafa apiringa fotsiny ngereo fa voatery natao ohatr' izao retsy. Sady renky ty tanana sy tarendry fa feno ray Mba fantatry ny moa nataondreto. Nrototro tiany ohatran'izao koa ka ny kibony arena. Potika tanteraka. Le saribakolindry ve? Ie, dia nampahafantariko azy ireo tsara tamin'ny alalan'ny hirifiry koa fa manandanja loatra amiko saribakoloko. Solonjoko iny ka tsy misy mahazo mikitikitika azy akoatra. Eny ary. Oako izay rehefa efa fantatro izany. Dia omeo aty le saribakolindry zairiko dia aza menimeny natsony moa tsy androany anefa nao anjairako azy mbola be matsy ny ataoko androany. Izy, le meilleur des brassés. Orange, eo anilanao. Nanolotra ho anao teo ny Tantara eto amin'ny Record FM. Aniza ny OTA, toko faharoa, takelaka voadingana na nitsoraka teo alohan'ny baraingo. Nosoratany RCS. Fiaro ilaina zoto. Ny volatiana rajoelisoa. Ny rena olo ravaka no nanome aina ny tantara. Nandray feo sy hinana totosa miaro fi. Mbola itoy.